fa tsy eken'ny fikambanana zanak'Ambohimanarina Sianteroka Mikabary ny sata mifehany boribory tany fahenina amin'izao fotoana izao ho azy ireo tsy mitondra soavelivelo ho an'ny mponina eo anivon'izany boribory tany izany ity sata ity. Mitaky ny hanovana ny satany boribory tany fahenina ao commune Andrenivohitra ny fikambanana zanak'Ambohimanarina Sianteroka Mikabary natsangana ary nampahafantarina tampombo ofisialy. Arak'izany ny komity hivondronana Ambohimanarina izay isahana ny fitakiana ny zon'ireo mponina ao an-toerana. Fa efa commune urbaine izy ity ary tonga ny fotoana ho zay mba amerenana amin'izay ny commune namaly ho tena Ambohimanarina zay ny tena antony satria tonga amin'ny fiteny nareo mpanao gazety manao hoe miova andrina miova sata raha mandeha nareo zao Akazomanga ngamba misy soratra manao hoe limite commune Ambohimanarina raha miditra ndray avy any vadiny ireo misy eo an-dranomenany hoe commune Ambohimanarina ka io no arakaraka ren'le promesse nataon'ny filoham-pirenena reny no hoe tokony aminany anjarany amin'izay zay rehetra tokony anana ny anjarany. Isan'ny voka-dratsy amin'ny tsy fampiarana ny sata maha commune Andrenivohitra Ambohimanarina ny tsy fahazon'ireo mponina manodidina ny 2:07 amin'ireo vokotany misy 1:30 Ambohimanarina ny tombontsoa sy ny zoany kanefa dia mandohetra izy ireo araka ny fanazavana ny menanay. Efa mahatratra amin'ny 7 miliary iray ambilanja tokoa ny etra miditra amin'ny kitapom-bola amin'ny boribory tany fahenina isa-taona.